Fa ny tolakandro teo kosa notanterahana ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina teo aloha Chabani Nourdine, izay voatendry minisitry ny varotra sy fanjifana amin'izao sy ny ministry ny varotra teo aloha Tazafy Armand. Teny amin'ny birao androtota tetsy Ambohidahy sy tetsy Antaninarenina no nanatanterahana izany fifamindrana andraikitra izany. Fametrahana paikady entina mampiena ny vidim-piainana indrindra fa ny vidindreo entana ilain'ny vahoaka andavanandro tahaka ny vary, menaka, lafarina ary siramamy, ny adina amin'ny fifaninanana tsy masina, ny fanarahana amin'ny kalitao ireo entana ondrana any ivelany, ny fanatsarana ny fidiran'ny Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'ny lara-pahamehana hojeren'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana vaovao akaiky izany, io ny nambaran'ny Chabani Nourdine nandritra ny fandraisan'ny toerana amin'ny ministry ny varotra sy fanjifana azy. Zavatra efatra ngamba no siganiko voalohany izay ilain'ny vahoaka dia ny vary, ny menaka, ny farinina ary ihany koa ny siramamy. Zava-dehibe zany mba hoe hitondra atsika contribution zany mba tena hoe hipetrahany zay vidin'entana zay satria miantom-pisiny etona dia tsoroko etona fa ho an'ny vahoaka. Zay ny nametrahana atsika eto. Zany hoe tsy maintsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka. Zay ngamba zavatra tsy azo elana zay. Tsy azo elana zay. Manaraka an'izay ny resaka ny lutte contre ny concurrence déloyale. Tiako apetraka koa ny resaka norme et qualité ny produitsika. Satria izao efa misokatra tsika amin'ny tsena iraisam-pirenena. Donc tsika koa zany ny mpamokatra eto ny entreprise tsika tokony manana an'izay hoe tena hoe matianina zay mba tena hoe azotsika koa mba hoe manondrana any amin'ny firenena zareo. Manana ny nambarany ihany koa ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina vaovao. Raha hivarotra ianao dia tsy maintsy mamokatra sehatra anankiray amin'ny karana mitenir compte ny qualité, mitenir compte ny besoin izay ilainy any ivelany satria tsika tsy mionona fotsiny hamokatra ny hoan'ny ato anatiny fa mieritreritra indrindrandrindra ny voaondrana any ivelany. Izay no lafiny industriako dia ezaka tsika zany mba tsy hanondrana an'ireny entana vokarintsika à l'état brut fa mba hitondrana transformation izy ireny ao anatin'izany fanodinana zany no hiteraka asa sy valeur ajoutée hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Io atao andrio araka izany no nanatanterahana ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministera rotonta izay ny fanakalo andraikitra tao anatin'ny tsy fanovana ny mpikambana ny gouvernement tamin'ny mahafaly ity.